amin'ny anaran'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina dia amin'ny alalan'izany feonjava-maneno izany koa no hiarabanantsika indray na hatratra izao alahady fahavalo amby roapolony volana septambra izao izay ananantsika indray ny lohahevitra hoe miady tsara ny finoana ary miazona ny fiainana mandrakizay. Koa miaraba nareo rehetra tonga vory eto amin'ity toerana ity ary miaraba koa ireo havana mantsakaiza manaraka ny fanompoam-pivavahana amin'ny alalan'ny ainao manjery sy ireo izay mbola amerina eno izany aneoriana dia ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy ny firaisanao amin'ny fanahy masina ary ny famonjenao amin'i Jesosy Kristy no ombantsika mianakavy indray amin'izao alahady izao izay alahady andraisantsika fanavaozana avy amin'ny tompo azahoantsika hery indray herim-panahy ahafahantsika miady izany ady tsara ny finoana izany sy ahafahantsika koa miazona ilay fiainana mandrakizay izay nomeny tompo maimaimpona tao amin'ny Kristy Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur, que vous soyez ici en présentiel, que vous nous rejoignez en direct sur YouTube ou que vous regardiez ce culte plus tard en différé, en podcast. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour d'un thème puissant parce que ça nous invite à combattre le bon combat de la foi et puis à saisir la vie éternelle. Oui, la vie chrétienne est une marche où chaque jour nous sommes tous appelés à persévérer, à résister aux épreuves et à garder les yeux fixés sur Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que ce culte soit pour chacun un temps de rafraîchissement, d'encouragement et de force spirituelle, afin que nous poursuivrons ensemble ce bon combat avec foi et espérance. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Ufanomboana ary dia amaky ny salamo miaraka itsika ny salamo 450 sy fahadimy izay fideranan'ny tompo. Alleluia, mideran'ny tompo ry fanahiko, hideran'ny tompo aho raha mbola miaina koa. Eny ankalaza an'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Aza mahatokony mpanapaka na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy, miala ny fofonainy ka miverina ho amin'ny tany izy, ary amin'izay indrindra no hahafoanany fikasany. Sambatra izay manana n'Andriamanitra Jakoba ho mpamonjy azy, sady manantena ny Tompo Andriamanitra. Amen. Yeah.
Vavaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindro tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy tia tany amin'izao andro alahady tsara izao alahady ankalazanay ny nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty dia vory eto amin'ity toerana ity zay amin'ny fofeno fankasitrahana tahaka ny mpanao salamo manao hoe raha mbola velonako raha mbola miainako raha mbola misy fofonay-pahavelomana raha mbola mitempo ny fonay dia hidera sy ankalaza anao zahay satria amin'ny alalany zany hira izany dia ianao no fototraina fototsoa ny zavatra rehetra anananay dia niraisinay avy aminao ary ianao no Andriamanitra mampijoro anay mampijoro ny fiangonana mitondra izao tontolo izao na dia miodina aminao ary izy dia noho ny famindraponao dia mbola avelanao iodina ny tany mbola avelanao hiposaka ny masoandro mbola avelanao hitsimoka ny zava-maniry ary mbola avelanao ho latsaka ny ranonorana izany rehetra izany dia avy aminao tompo ary tsy misy ny etỳ tany avy aminay ka tsy noraisinay avy taminao ary zany mahatonga anay manambara zany hira izany ho fanekempinoana fa raha mbola velonako dia ianao tompo no deranay sy arahanay eny izao tontolo izao koa zay mieritreritra ny tena no manambola manam-pahaizana manana hery manana fahefana arak'izany salamo zany dia hitsahatra tsy ho ela ary tsy aritra mandrakizay ary zay no mahatonga anay hisafidy ny anompo anao amin'ny fiainanay rehetrarehetra na dia eo aza ny fakapanahy maro mitarika anay hoe tseroa arino azahoana fahombiazana arino azahoana toerana arino azahoana voninahitra dia izahay tompo misafidy anorina ny fiainanao araka ny hira zay nivetesinay teo ianao le tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay ary tsy mba homenatra anao viana ary mandrakizay zay rehetra mametraka ny fiainany eo ampelantananao fa zay rehetra mitoky amin'ny olona dia mitoky sy mametraka ny fiainany amin'ny azoboboka ary tsy maintsy hisy ny fiafarany na ho elana no haingana koa raisy ho voninahitry ny anaranao tompo izao fa nipompo ivavahana zay ataonay izao ho voninahitry ny anaranao rery ihany hatramin'izao ka ho mandrakizay. Oui Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci avec tous nos amis francophones ici présents ou celles qui vont encore réécouter ces cultes en podcast. En ce jour béni, en ce dimanche nouveau, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance. Comme le dit le psalmiste, « Loue l'Éternel, mon âme, je loue l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu vivant tant que j'existerai. » Nous voulons te dire, Seigneur, de cet instant, nous voulons élever nos voix vers toi. Toi qui es fidèle selon les chants que nous venons de chanter, tu es fidèle et digne de confiance. Nous ne mettons pas notre espoir dans les hommes,
car leur souffle s'éteint et leurs projets disparaissent. Mais nous plaçons toute notre espérance en toi, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui maintient toutes choses, celui qui garde la vérité à jamais, celui qui dirige le monde, c'est lui qui garde la vérité. Seigneur, sois au milieu de nous, sois au milieu de ton peuple, accueille nos chants, nos musiques, nos prières et nos cœurs et remplis ce lieu de ta présence et fais que chaque parole, que chaque chant, que chaque geste soit un parfum agréable pour toi, Seigneur. Oui, heureux celui qui, dans le secours, est celui des dieux de Jacob, selon les psaumes, et dans l'espérance est en toi, notre Dieu. Reçois notre louange, accueille nos vies, car à toi seul revient l'honneur, la gloire et l'adoration aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Peter Ksika. Hoenontsika ny sitrapon'Andriamanitra ary ho an'ireo izay francophones zany, les francophones, ils peuvent suivre sur l'écran, que ce soit ici présent ou sur le stream sur YouTube. C'est d'après 2 Samuel 12, 1, 7. Raha namono any Oria i Davida mpanjaka mba ahazony an'i Batseba, dia tonga tao amin'i Davida i Natana mpaminany ka nanao taminy hoe, nanao izao tantara izao tamin'i Davida. Nisy lehilahy roa tao amin'ny tanàna anankiray, ny iray mpanan-karena ary ny anankiray mantra. Ilay mpanan-karena nanana ondry amanosy omby betsaka, fa ilay mantra kosa tsy mba nanana na inona fa tsy zanak'ondry vavy kely anankiray izay novidiny. Io zanak'ondry vavy kely anankiray monjy io dia nofahanany tsara ka niara-ny tombo tamin'izy ireo tao an-tranony. Ny sakafo fihinan'ilay mahantra no nohanina n'ilay zanak'ondry vavy kely ary ny ronono fisotrony koa no fisotrony ary teo akaikiny no nampatoriany azy. Indray andro raha nandray vahiny ilay mpanan-karena dia io zanak'ondry vavy io no nohaniny sy narosiny ny vahiny izay tonga tao an-tranony. Raha tonga teo anatrehan'i Davida i Natana dia tesitra mafy Davida ka niteny taminy hoe, raha mbola velona koa Andriamanitra, izay lehilahy nanao izany dia mendrika no faty. Dia hoy Davida tamin'i Natan, ianao zany lehilahy zany. Manoloana an'izany tantara voarakitra ao amin'ny soratra masina izany dia andeha andini-tena isika ao aorianan'ny fandinihan-tena dia iombom-bavaka.
vavaka isika. Tompo, raha mandreny teninao zay tahaka ny Davida, dia alay-panahy foana hieritreritra fa ny hafa no fositry ny faharatsiana rehetra eto an-tany. Ny hafa ny fositry ny haratsiana ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny fiangonana koa aza, indrindra eo amin'ny fiarahamonina. Manilika ny ndraikitra any amin'ny hafa trano zay. Nefa marina koa fa ny fiainana iainanay dia anjakan'ny tsy fahamarinana, zay tsy miafina aminao Tompo fa miarihary. Ny elanelana sy ny hevitra mampisaraka ny mpanan-karena, vitsy an'isa, manontany ny ory. Ny olany dia inona no sakafo hohaniny? Be loatra. Ny olany dia inona ny akanjo na ny fiara hoentiny rehefa maraina? Aiza ny hotely atoriana? Nefa etsy andanin'izany, ao anatin'ny fahoriana mangitsokitsoka, ny hohanina anio da diavina rapitso, izany hoe ao anatin'ny trosa, bokan'ny trosa. Ny zavatra hohanina, sotroina, zavatra ilaina mahavelona ahafahana mivelona tsy ananany. Tsy miafina amin'izany ny firenena ny avianay zay mandalo olana amin'izao fotoan'izao satria mitaraina ny vahoaka, tsy misy jiro, tsy misy rano, tsy tanisana intsony ny tsy fandriampahalemana, ny lalana, ny fianarana, ny fitsaboana, ny kolikoly, ny fampianaran-diso, ny fiangonana paritaka eto sy eroa, vola ny tadiavina fa tsy mitory famonjena. Ny fivavahana hafa manararoatra izany fahantrana izany, ka amidy ary vidiana vola ny safidy, vidiana vola. Eny misy ray aman-dreny aza mivaro janaka mihitsy. Etsy apita nefa misy manan-karena mitombo harena trany, tsy mieritreritra ny fahantrany hafa. Mitodika aminao zay Tompo, mba ampio zay tsirairay avy, mba hiandiny tena eo anatrehanao, mba anala ny antsana mampisaraka ndreo zay manan-katao, ary tsy any amin'ny tany zay eviana ihany fa manera-tany mihitsy. Olona azo hitsana amin'ny ratsan-tanana ny manana ny harena mihoatra lavitra ny fito lavitra isa. Ifonanay aminao zany. Raha norenesinay ny teninao se Tompo, dia alay-panahy koa zay manoloana n'izany fisehoan-javatra zany hoe tena ny hafa, ny mpanan-karena sy ny mpamboro, mpanao antery no fototry ny olana. Nefa toy ny teny Natana tamin'ny Davida dia hoe izahay koa zany olona zany. Izahay koa tompon'andraikitra, izahay koa tsy afaka mialangalana, ary mazana rehefa misy tsy fetezana dia matahotra izay ny hiteny. Naizanaiza isehoany zany tsy fetezan-javatra izany, tsy samijoro amin'ny fahamarinana. Ny mpampianatra tsy mijoro amin'ny fahamarinana fa izy indray aza ny manodikodina mpianatra. Ny mpitatitra, ny mpitsabo, ny mpitsara, ny mpiambina mpitandro ny filaminana, ny ray aman-dreny natao ho fitaratra, ny ankizy tsy manora ray aman-dreny, izahay tsirairay avy no fototry ny olana Tompo, dia ampio zay tsy hijery ny hafa. Oui Seigneur, lorsque nous écoutons ta parole, comme David, le roi, nous avons tendance à penser qu'elle s'adresse qu'aux autres. Et puis nous vivons dans un monde où règne l'injustice et
nous soulignons particulièrement notre pays d'origine, Madagascar, où le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser. Et nous avons tendance à dire que c'est la faute de l'égoïsme des hommes, des gouvernements, du pouvoir de l'argent, de la fatalité. Mais aujourd'hui, tu nous interpelles. Ta parole nous vient nous percuter. Cet homme, c'est toi. Cette femme, c'est toi. Ce riche qui refuse de partager, c'est toi. Ce croyant qui refuse d'ouvrir son cœur, c'est toi. Cet homme qui court sans cesse, qui stresse, qui refuse de s'arrêter, c'est toi. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne chacun de nous. Nous sommes devant ta croix. Seul à seul face à toi, Seigneur, qui juge le monde, qui jugera le monde. Ce que nous avons besoin, c'est le pardon de notre faute. Pardonne-nous, fais-nous vivre ta vie, élargis notre cœur et libère-nous, Seigneur. Délivre-nous de nos peurs. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Aoka isika hiaraka hitsangana andray ny teny famelan-keloka avy amin'ny tompontsika. Manoloana ny tsy fahamarinana sy tsy fandriampahalemana eran-tany dia izao no tenin'ny tompo, fiadanana no avelako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo. Tsy mba tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Ka noho izany, aza matahotra, za malahelo na mangororo ny fonareo, fa ny tompo momba anareo amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ao nanambarana fa voavela ny helokareo. Le pardon de Dieu est pour tous ceux qui se repentent et qui croient en Jésus-Christ. Hitako izao sakaiza. Amen. Yes.
Mipetraka isika ary izao ny seiko lehilahy dia hanao ny anjara 10 minitra ho azy ireo. Bonjour à tous et bonjour les enfants. Je vais vous raconter une histoire que Jésus a racontée il y a longtemps. Un jour, Jésus raconte une histoire d'un homme riche qui s'habille de beaux vêtements, qui coûtent cher et qui vit dans le luxe en faisant des fêtes et des bons repas chaque jour. Pourtant, devant sa porte, il y a un homme couché, malade, plein de plaies et recouvert de plaies, et lui, il veut juste manger les miettes qui tombent de la table des plaies. Quand les deux hommes meurent, tout s'inverse. L'homme riche souffre loin de Dieu, et tandis que Lazare est heureux au ciel auprès d'Abraham. L'homme riche demande à Abraham d'envoyer Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir sa langue. Mais Abraham lui dit, « Mon enfant, tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheurs. » Mais l'homme riche ne s'arrêtait pas, il demande encore à Abraham d'envoyer Lazare pour prévenir à ses 5 frères qu'il leur faut vite changer de comportement envers les autres. Mais Abraham lui répond, toujours avec amour, « Mon enfant, mais si tes frères ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un revenait d'entre les morts. » Cette histoire se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31, notre évangile de ce jour. Quelle histoire, les enfants! Vous savez que notre comportement a des conséquences sur notre destin, la vie éternelle. Dieu est toujours là pour nous aider à travers sa parole, la Bible, mais que c'est à nous de décider d'agir selon celle-ci. Lazare représente tous les gens qui se sentent petits et demandent de l'aide à Dieu. D'ailleurs, le nom Lazare signifie Dieu aide. Bien sûr, il existe des riches, généreux, pleins d'amour, pleins de compassion, mais ce riche-là était tellement noyé sous ses biens, les beaux vêtements, les bons repas, qu'il n'a pas vu qu'un autre homme souffre devant sa porte. C'est comme Jésus dit dans Luc 12, un homme insensé. Le but de ce texte est aussi de toucher notre cœur, de nous amener à nous demander, ai-je réussi à ouvrir mes yeux ou prêter mes oreilles sur les personnes qui m'entourent aujourd'hui? Ai-je porté un peu de joie ou de douceur dans la journée de quelqu'un? Ne laissez pas l'égoïsme, l'antipathie, l'indifférence et l'injustice règnent dans notre cœur. Soyez pleins de compassion, d'amour, d'empathie et de bienveillance envers les autres. Je conclus par la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 17, que je trouve que c'est une bonne leçon de vie à appliquer en tant qu'enfant de Dieu. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Je répète, si quelqu'un ayant largement de quoi vivre et voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la générosité de la justice, à être attentifs aux souffrances des autres. À Dieu seul soit la gloire. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour tout ton amour. Merci de nous apprendre à être pleins de bonté, d'amour et de la bienveillance et de compassion envers les autres,
qui sont dans le besoin. Nous mettons entre tes mains nos enfants, surtout les enfants de l'école de dimanche, Seigneur, qu'ils soient des lumières dans ce monde et qu'ils puissent aussi partager ton amour autour d'eux. C'est en ton Saint-Nom que nous faisons cette prière. Amen. Zao tsika dia hiroso amin'ny vaky teny koa mandritry ny hira voalahatra 4:7 andiny voalohany dia hiakatra ty amin'ny laona reo tompony anjara amin'ny vavaka sy ny vaky teny 4:7. Vavaka sika tompoko sodranao zay Andriamanitra satria tonga eto an-tranonao indray zay amin'izao fotoana izao. Tonga tompo amin'ny fotoana izay andrenesana ny sy hamakina ny teninao ary dia ianonay tompo ny hafatra avy aminao. Ianao tompo mahalala ny fiainanay tsirairay avy. Tao tamin'ity herinandro ty tompo nisy fifaliana ary ao koa nisy ny tsy fahombiazana sy ny alahelo samihafa. Tompo dia mangataka aminao zay arotsahy aminay tsirairay avy ny fananao masina tompo ary dia mba ho sa tompo vonina handray ny teninao tompo ny fonay tsirairay avy satria fantatray fa Andriamanitra mahalala ny fiainan'ny tsirairay avy ianao ary dia manana tompo teny holazaina tompo sy ho ambara amin'ny rehetra. Dia misaotra tompo satria fantatray fa hiteny ary hiainonay ianao tompo. Dia tahioko tompo ny mpanomponao izay hitondra ny teninao fa nanao masina koa no omenao azy tompo amin'izany ary dia andresy lahatra tompo anay tsirairay avy ny teny izay horenesinay. Dia misaotra tompo ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Nous allons donc procéder à la lecture de la Bible. Pour cela, nous allons nous retrouver dans Amos, chapitre 6, versets 1 à 7. Amos, chapitre 6, versets 1 à 7. Au nom de Jésus. Quel malheur pour vous qui vivez bien tranquille sur la colline de Jérusalem, et pour vous qui vous croyez en sécurité sur la colline de Samarie. On dit que vous êtes les meilleurs parmi les nations, et vos frères israélites se tournent vers vous. Allez donc à Calné et regardez. Ensuite, allez jusqu'à Hamath, la grande ville. Puis descendez à Gath chez les Philistins. Est-ce que vous valez mieux que ces royaumes? Est-ce que votre pays est plus grand que leur pays? Vous cherchez à repousser le jour du malheur, mais vous faites venir le jour de la violence. Vous êtes couchés sur les lits décorés d'ivoire. Vous êtes étendus sur vos divans pour manger les meilleurs agneaux du troupeau et les veaux les plus gros de l'étable. Vous chantez au son de la harpe, comme David, vous inventez de nouveaux instruments de musique. Vous buvez du vin dans de grandes coupes, vous vous parfumez avec de l'huile fine, mais la famille de Joseph va être détruite, et cela ne vous fait rien.
C'est pourquoi maintenant, vous serez les premiers à être déportés et vous disparaîtrez, bande de paresseux. Amen. Nous poursuivons par 1 Timothée chapitre 6, versets 11 à 16. Mais toi, homme de Dieu, évite ces choses-là. Cherche à être juste, sois fidèle à Dieu. Vis avec foi, amour, patience et douceur. Combat le beau combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé clairement ta foi devant beaucoup de témoins. Et maintenant, je te donne un ordre de présence de Dieu, qui donne la vie à toutes choses. Je le fais aussi en présence de Christ Jésus, qui a rendu au beau témoignage devant Ponce Pilate. Garde le commandement que tu as reçu en restant sans tache et sans défaut, jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ paraîtra. C'est Dieu qui fera paraître le Christ au moment qu'il a fixé. Il est la source du bonheur et le seul maître de tout, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le seul qui ne meurt pas, il habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Personne ne l'a vu, personne ne peut le voir. À lui l'honneur et la puissance pour toujours. Amen. Nous terminons par l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Ensuite, Jésus raconte cette histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre, appelé Lazare, est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche, mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors, il lève les yeux et de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. » Abraham lui répond « Mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller ici, chez vous, ne peuvent pas le faire et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. » Le riche lui dit « Père, je t'en supplie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répond « Tes frères ont Moïse et les prophètes, ils doivent les écouter. » Le riche lui dit « Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. » Mais Abraham lui dit « Ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes. Alors, même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. » Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny andininy fahatelo.
mivavaka isika tonga ny fotoana izay anajanonanay ny famantaranora satria ampidirinao ao amin'ilay fotoananao zahay satria tianao iaona aminao amin'ny alalan'ny teninao ka aoka tsisy zavatra anelingelina ny sainay amin'izao fotoana lehibe zay mety ho farany eo amin'ny fiainanay tsy mahalala ny avoaka ny ampitso izahay na ny sekondra aorinan'izao itenenanay izao kory ary ka noho izany ararotinay izao fotoana izao mba hahatonga anay hifantsika aminao hahatonga anay ho tafaray marina tokoa aminao ary atsapanay tokoa ny hoe tsy misy mamy noho ny ao aminao dia tanterao aminay tsirairay avy izany faniriana izany tombo. Seigneur, nous sommes maintenant, nous arrivons au moment où nous allons arrêter le chronos parce que tu veux nous entrer dans le kairos, le moment opportun où nous allons rentrer dans ta zone et non pas dans notre zone de confort. Nous voulons vraiment nous aligner, nos cœurs, que nos cœurs soient alignés au tien, Seigneur, et que nous soyons vraiment comme une sorte d'osmose avec toi, par ta parole, en Jésus-Christ. Parle, Seigneur. Nous voici tes enfants qui veulent vraiment écouter cette parole de vie. Amen. Petraka isika. Ny lohahevitra natsidika sy naroso dia hoe miady tsara ny finoana, miazona ny fiainana mandrakizay. Nitsoahana tao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty. Paoly apôstôly manoratra azy io dia araka ny voalazan'ireo mpandinika dia mety hoe any an-tranomaizina. Anankiroa ny eritreritra tsy tena fantatra mazava zany hoe taiza fa Paoly apôstôly noho ny fitorian'ny filazantsara dia hitantsika sy tsapantsika fa no enjehana sy nampidirina amponja noho ny amin'izany izy. Tsy mba nangalatra izy na nanodikodom-bola no nampikadra azy sa nitory ny filazantsara. Dia anankiroa ny toerana zany no eritreretina hoe na tany Makedonia izy na tany Roma, fa ny tena zava-dehibe dia hoe eo ampanoratany amin'izao epistily zao dia tany Roma izy ary ho an'ny Timoty zanany ara-panahy. Zany hoe izy no miteraka an'io Timoty io, izy no nahatonga. Andriamanitra moa no manova fa tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly nahatonga ny Timoty ho amin'izany finoana izany ary nahatonga azy ho mpiandraikitra ny fiangonana satria mpiandraikitra ny fiangonana tao Efesosy i Timoty izay tanora fanahy, mbola tanora ary zany koa no mahatonga ny fiangonana hijoro dia ny fanomezana toerana ny tanora ny fieritreretana sady izay andimby ratr'izay. Dia manafatrafatra any Paoly izy, any Timoty Paoly tokotokony eo amin'ny taona 780 taorianan'i Jesosy Kristy, zany hoe efa azo lazaina ho 30 taona no nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary niverenany any an-danitra. Zay zany no zavatra niseho dia amaray ara-panahy azy, ama-apôstôly azy dia miantso sy mamepetra ny Timoty izy mba ho lehilahin'Andriamanitra. Raha vehivavy Timoty dia nataony koa hoe mba ho vehivavin'Andriamanitra. Il l'appelle l'homme de Dieu. Teny izay manambara fa efa olom-baovao amin'ny Kristy izy. Ary izay ietsoana antsika rehetra koa ho lehilahin'Andriamanitra, ho vehivavin'Andriamanitra satria zany ny vitsy eo amin'ny fiarahamonina.
dia zay mahatonga ny fisehoan-javatra etseroto an'io satria vitsy ny lehilahin'Andriamanitra vitsy ny olon'Andriamanitra tahaka ny Timoty tahaka ny Paoly ka zavatra anankitelo tokotelo mamasanandro sy ty ohatran'izay foana no apatsihiviny Paoly apôstôly eto araka ny vaky teny ao amin'ny Timoty toko voalohany 1:5 io fa ny filazantsara sy ny vaky teny voalohany Amosa teo dia etsika zany andravahana na anoanana izany loahevitra izany hoe miady ny ady tsara ny finoana ary miazona ny fiainana mandrakizay zany hoe misy ady tsara ao zany tsy mba diso ady izy ary tsy mampirisika ny olona iady aman'olona ny filazantsara ao anatin'izany ny Paoly apôstôly fa iady miady tsara ny finoana misy fotoana izy miteny hoe tsy mitolona amin'ny nofamandratsika fa ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra anankiray amin'ny ady zany fa ny ady hafa koa dia izao ny ady tsara ny finoana zay ho jerentsika eto amin'ity vaky teny ity ary rehefa diso ady ny olona dia manaonao foana dia rehefa manaonao foana izy dia mitotongana ny tokantrano mitotongana ny fiarahamonina dia zay no mahatonga n'ireo fisehoan-javatra etseroa ireo satria miady aman'olona ny olona ary indraindray misy mpiandraikitra amin'ny fiangonana aza mpiandraikitra eny amin'ny fitondrana aza mpiandraikitra eny amin'ny fanoherana aza mampirisika ny olona iady dia ny filazantsara isaorana ny tompo dia izao mitaonantsika tsy ho amin'izany izao ny teniny amin'ny 1:12 tapany voalohany ianao ry Timoty ianao ry lay lehilahin'Andriamanitra raha vehivavy Timoty ianao ry lay vehivavin'Andriamanitra dia izao mandosira ireny zavatra ireny amin'ny ady zany dia izao misy zavatra andosirana rehefa hitanao fa ho avy eo le tanks le basy le tafondro reny dia tsara no mandositra fa tsy hoe ino dia andeha ohatran'izany dia ohatrohatran'izany ny sary raisina hoe misy zavatra tokony andosirana amin'ny ady ianao ry lehilahin'Andriamanitra na vehivavin'Andriamanitra dia izao mandosira ireny zavatra ireny dia raha jerena ny vaky teny eo amin'lona amin'ity Timoty toko 1 ity 1:7-5 zay tsy voalahatra an'io fa ho apatsahivina izy mba hatsapatsika hoe fa inona tokony moa zany zavatra tokony andosirana izany eo amin'le ady tsara ny finoana dia izao no teny izahako fitinina le izy fa afaka arahanareo amin'ny baibolinareo mba tsy izinareo pastera no miteny izany Timoty voalohany toko 1 1:7-5 zay melohan'izao vaky teny izao dia izao raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany reny zany andosirana le fampianarana tsy araka ny soratra masina reny zay feno isa tokony nambaravara indrindraindrindra ny firenena zay le vitsika dia izao mandeha 100 metatra anao dia fiangonana zao fiangonana zao fiangonana zao efa miteny izany foana eto tsy miasa tsony ny olona tsy mianatra tsony ny mpianatra fa vavaka izy amin'ny fotoana iasana reny zavatra reny mila andosirany reny manao fampianarana hafa noho izay tsy manaiky ny teny tsy misy kilema fampianarana zay mahatonga toe-panahy arak'Andriamanitra izany no jereny dia izao ny zavatra andosirana koa mieboebo foana izy ka tsy mahalala na inona fa adala amin'ny fiadikevitra ny zavatra andaniny fotoana dia miady hevitra zao ve azo hoanina zao ve azo atao zao ve azo anaovana fiadikevitra no andaniny fotoana fampiaditeny zay mahatonga fialonana zany andosirana fifandirana zany andosirana fanaratsiana zany andosirana fiahiahin-dratsy fifandirana lalandava manao moenao tsy mba ifanditra aman'olona mandangy ianao raha manao an'izany fa izy hoe lalandava hoe zay foana ny atao mifanditra foana misy olona mifanditra efa 5 taona 30 taona dia iny olana taloha iny ihany mbola lovany hatramin'izao ary ampandovany ny taranany zany andosirana ao amin'le ady tsara ny finoana dia mitsambikina eo amin'ny 10 zay melohany zao vaky teny zao ny fitiavam-bola no fototra ny ratsy rehetra tsy ny vola ny fototra ny ratsy rehetra fa ny fitiavam-bola mahatonga ny olona manangona eo amin'ny Amosa
toko fahavalo zay vaky tenintsika tamin'ny heriny tapabolana dia mivaky toy izao dia hojereko aminareo ny vakiko kely. Amosa toko fahavalo izay raha tsy diso amin'ny 9 eo. Fisolokian'ireo mpivarotra, miano ianareo zay miandro zay telemana ny manitra. Misy olona ohatr'izany zany, misy manitra eo dia tokony hoe mba hanampy izy. Izay moa no jerentsika amin'ny tantaran'ny Lazara sy ilay mpanan-karena teo. Miandro zay telemana ny manitra dia zao inona indray nitsetserana ilay olona efa tena hoe nohanina hohaniny ara tsy hita dia ny azy dia zao ahoana ny tsetsehana an'ireo ihany maneran-tany zany sy tahanafongana ireo tsy mana-piaro eo amin'ny tany. Hoy ianareo rovina ny tapitra ny maizipito. Ny andreo zany dia tsy androny hoe rovina maraina ny andro dia fa hoe ahoana indray ny tsetsefana ny azo tsetsefana mba hivarotantsika vary, ary ny sabata mba anokafantsika fitoeram-bary. Zany hoe ny sabata tamin'izany fotoan'izany fotoana fialan-tsasatra dia tsy andro hoe rovina reny tapitra ty fialan-tsasatra ty fa mba ahafahantsika mitsetsitra ny mahantra. Anakelezana ny efa zany dia karazana fandanjana dia zao ahena le vato mizana zany alebiazina ny sekela misy zavatra amboarina. Zany ny fanao ny tamin'izany fotoan'izany anaovana mizana mandainga. Zay no toetra tokony andosirana zany. Dia misy kosa nefa, voilà en fait ce qu'il faut fuir. L'apôtre Paul demande à Timothée de fuir les choses qui mènent à la destruction. Et puis il y a aussi les choses qu'il faut chercher. Ianao lehilahy n'Andriamanitra mandosira reny zavatra reny rehefa laza teo zany, kanefa kosa miezà mitady. Misy zavatra amin'ny ady zany dia zao misy zavatra hitsoahana, fa misy zavatra tadiavina. Indraindray ireo ampifamadihana, le zavatra tokony hitsoahana indray ny inona andanina fotoana, dia le zavatra tokony tadiavina indray atao ambanin'ny zavatra. Dia eto i Paoly apôstôly mitaona ny Timoty amin'io ady tsara ny finoana io. Efa voalazantsika teo zany zavatra andosirana, dia ity indray misy zavatra tokony hiezahana zany, miezà mitady fahamarinana. Rehefa mba diso dia diso, na havana io, na namana io, na izy io, na izy io. Rehefa hoe diso dia diso, vitsy ny olona milaza an'izany. Aka zay eny loko zao zay eny taranaka zao zay eny avaria zay eny zanaka dia manao ady atsanga ao. Efa ntenen'izay tamin'ny heriny, tsy fahendreny zany. Ndra eo dia izy mianakavy dia tsy mba misy anankiray miteny sao dia mba disotsika zao ry dada sy neny eo. Mandosira ireny. Fa eto dia hoe ezaka, tsy tonga dia vita indray andro, mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Zany no zavatra tadiavina. Voilà ce que l'apôtre Paul demande à Timothée de poursuivre. Ce qui édifie, zany mantsy no ahafahana mandroso. Dia zao ny fitoerana hoe rehefa manjaka ao amin'ny fiarahamonina anankiray ny fahamarinana araka le teny teo, dia androso zany firenena zany, androso zany fianakaviana zany, androso zany fiangonana zany, zavatra ezahantsika apetraka eto amin'ity fiangonana ity ny fahamarinana. Rehefa marina dia marina, rehefa diso dia diso, na izy na izy. Fa tsy hoe mahamenatra. Toe-panaharak'Andriamanitra, finoana zany ny zavatra imasotsika amin'ny fiangonana. Ary tiatsika ho zarana eo amin'ny fiarahamonina, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, tsy hoe hiady lava foana. Zany ny zavatra tokony. Voilà ce que l'apôtre Paul demande à Timothée, c'est-à-dire poursuivre ce qui édifie. Et comme je viens de dire en malagasy, il cite 6 vertus: justice, piété, foi, amour, patience et douceur. Et le mot qu'il utilise, le verbe qu'il utilise, c'est le verbe poursuivre, qui montre un effort
tsy zavatra vita ndray mipaka fotsiny hoe da hoanao an'izao hoe dia vita iny dia lasa indray dia rebelote ozy izy ny fitenenana verina amin'ny ataondray. Le verbe qu'il utilise c'est de poursuivre, ça montre un effort et cela demande une discipline. Zavatra apetraka ary atao isan'andro vao mifo maraina dia fa zany ny eritreretina alohany andraisana ny telefona hijerena Facebook sy hijerena ny zao dia zao mieritreritra hoe Andriamanitra ahoana no amin'ity andro vao maraina vaovao ty dia zao ampio mba hiezaka hitady fahamarinana, mba hijoa rehefa misy tsy mety, mba hilaza marina rehefa tokony marina, mba hanana toe-panaraka anao, mba hanana finoana, nefa ny finoana dia avy amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra sy ny toroteny. Zany anefa nataoko ambanin'ny zavatra, ataoko tolotolo ny zavatra rehetrarehetra, fa raha vao zany finoana zany raha vao fiefakadiny dia fa mangididy ny sofiko, mba hampio fa tsy vitako zany, mba hanana finoana izany, mba hanana fitiavana, mba hanana faharetana, mba hanana fahalemem-panahy, tsy hoe voakitihana dia mirefitra vao mifony nanaovana an'izany mbola tsy mijery ny eritseretra rehefa avy eo jerena amin'izay ny Facebook sy ny application sy ny TikTok sy ny rehetrarehetra tsy miteny an'izany mihitsy hoe aza atao reny fa mba atao voalohany hoe vao miposaka ny masoandro vao mihiratra ny maso dia misaotra an'Andriamanitra hoe velonaina koa dia amin'ity andro ity indray Andriamanitra dia so ampio mba hiezaka hitady fahamarinana, mba hitady toe-panaraka anao. Ny zavatra ataoko dia mba mahazo validation avy aminao hoe bravo, zay mihitsy no atao, fa tsy bravo amin'ny fiarahamonina, tsy bravo amin'ny akama, tsy bravo amin'ny atoko. Reny dia na mety ataonao na tsy mety ataonao dia ny atokony azy tsy maintsy mironao foana mijanonao. Fa ny olona miady ny ady tsara ny finoana dia zao manontany le tompony finoana hoe mety ve zao ataoko zao, est-ce que c'est en accord à ta volonté ou pas? Si c'est oui, oui je continue, si c'est non j'arrête. Andosirako je fuis. Zay le tenin'ny Paoly apôstôly dia ary zay no nahatonga ny Timothée zay tanora afaka nitondra n'ilay fiangonana tao Efesosy. C'est un style de vie qui reflète Jésus-Christ parce que lui il a appliqué tout ce que l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée. Donc à nous aussi, chaque jour nous demandons au Seigneur de produire en nous ces qualités, justice, piété, foi, amour, patience et douceur. Et c'est la vraie richesse. Voilà ce qu'on appelle le vrai richesse. Dia araka ny voalaza teo dia hoe miady tsara ny finoana. Zay no velabelarin'ny Paoly apôstôly eo hoe ny finoana kristianina dia ady, tsy ady aman'olona. Zany mameno na dia ny fiangonana zay tamintsika tsisy an'izany. Dia ahoana miady ny kristianina, tsy mifampiteny, miady ny diakona, miady nefa olona natao ampiavany reny dia zay ny zavatra mahagaga. Ny andraikitry teo amin'ny fiangonana teo amin'ny FMA indrindra tamin'izaho mpiandraikitry ny FMM zay vita tamin'ny talata teo ny famindrana andraikitra sy ny aza dia saika niompana betsaka tamin'ny fampihavanana. Misy miady ary mampalahelo dia zao mpiandraikitra natao ampiavana no ampihavanana. Tena manahirana ilay izy dia zay moa no andraikitra zay zavatra zay. La vie chrétienne est une lutte mais un combat. Un combat noble, c'est un bon combat avec le Seigneur. Et le combat, ce combat, c'est un combat intérieur. Premièrement, c'est un combat intérieur. Rester fidèle à Dieu malgré les épreuves et garder jusqu'à la foi. Anazavatsika an'izay vakiteny zay ary dia andeha tsika hitsambikina teo amin'ny filazantsara hoe izay nge le ady tsara ny finoana. Misy tantara zay no tantaran'i Jesosy ao amin'ny Luka toko 19 teo dia toy izao no fivakiny zany ho jerentsika le izy. Nisy lehilahy mpanan-karena fa tsy hoe manan-karena, iray ny akanjo volomparasy sy lamba rongony fotsy manify sady nanara-po isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Rehefa mamaky an'izy io isaky mamaky an'izy io satria tsy voazao vao namaky azy dia somary gaga. Misy lehilahy anankiray mpanan-karena tsy niteny mihitsy Jesosy ary ny fiangonantsika milaza zany tsy ratsy mihitsy ny fananan-karena. Ary eto dia ho hitantsika koa hoe inona ny zavatra
tsy niaviny jesosy amin'ty lehilahy ty tsy nifanana ny arena mihitsy eto miakanjo volomparasy izy tamin'izany fotoan'izany rehefa ilaza objet de luxe vêtement de luxe dia tsy hoe reny le zaras zay mba fantatry ny any reny na Louis Vuitton tsy haiko sy ny fiteny na Louis sy na Louis Vuitton reny tsy zany fa rehefa ilaza zavatra tsara de luxe tamin'izany fotoan'izany dia zao volomparasy akanjon'ny mpanjaka zany akanjo loko volomparasy sy lamba rongony fotsy le rongony io tsy hoe sao dia indray dia hoe ka ozy ny paster hoe rongony fotsy zany tsara dia zany ny any amin'ny firenentsika dia feno mba teneny any ny tanora eto amin'ity fiangonantsika hiezaka ary raharodiko zao teny zao satria tonga ato an-tsaiko le izy je m'adresse et je change un peu en français. Il y a une psychologue dans notre église qui m'a dit psychiatre plutôt, qui m'a dit elle travaille avec son expérience, vingtaine d'années dans le milieu psychiatrique. Dit il faut faire attention, il faut interpeller nos jeunes. Pourquoi? Parce que notre cerveau malagasy ne supporte pas les joints et les cocaïnes. Les vasas, les autres, ils peuvent en consommer, voire même régulièrement, sans trop de dégâts. Mais nous, une fois consommé, c'est irréversible. Miteny taminy ahako hoe mba lazao eto amin'ny fiangonana ho azy zany dia manahirana angeza izy paster fa sao dia le cultentsika mandeha en direct dia sao dia mahazo représailles zay andraso ary fa zany iteny azy na dia tsy domaine ko ary le izy tena mampatsiahy ho atsika ray aman-dreny teneny hoe reo zanakitsika reo indraindray mety tratra ny déception amoureuse izy relationnel any ampianarana any misy zatra manahirana azy dia manodidina azy vao mietsika kely dia miambale mamono ohatr'izao dia fofofo dia amin'ny vazaha le izy tsy maninona satria miazy ny cerveau-any mahazaka fa ho an'ny zanakitsika malagasy raha vao mikitika an'io ka mihoatra n'le any amin'le say dia irréversible dia mba hampitapitao zany zavatra zany dia idiko ny farany tsofina zany dia ity lehilahy ty idiko ny fonteny ity mpanakarena ity zany dia zao miakanjo tsara mitafy tsara manara-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana amin'ny teny vakina tamin'ny teny français dia hoe il fait la fête tous les jours. En fait la fête c'est quand c'est tous les jours c'est plus une fête ny azy zany isan'andro izy ny azy ny olany dia zao hoe inona indray reny no andrahoana rehefa avy eo hoe ahoana indray reny ny cuisson an'ny côteletany seignansa inona indray dia raha akanjo izy dia inona le zao no anaovana raha fiara izy dia efa misy liste be dia be ao zany ny azy ny olany ba hatreto aloha le filazantsara tsy miteny mihitsy dia tena ratsy ny fananana nireny hareny reny toy izy antsika mivaky teny 120 dia zao ary nisy mahantra ferena iray antsoina hoe Lazarus. Bravo pour le sécoléla qui a dit que le mot Lazare c'est Dieu aime, voilà, et Dieu qui aide aussi, aide, secours, Dieu aide. Zany hoe Lazara zany dia arak'izany anarany zany dia Andriamanitra ny azy no mianterany. Mahantra ferena ray antsoina hoe Lazarus. Dia rehefa mijery ny vaky teninareo tsika konge zareo rehefa mamaky teny dia indraindray metehatra ny zavatra hitantsika eny fotsiny fa misy indraindray litera anankiray juste une petite lettre qui change tout. Nisy mahantra anankiray natsoina hoe Lazara natao inona? Je vous demande en malgache d'abord, en malagasy. Qu'est-ce qu'il a fait Lazare? Il se met devant la porte. Une option zay, d'autres. Amin'ny teny malagasy indray atao. Ahoana nantiana zay amin'ny teny malagasy? Nipetraka. Fa bravo taty Lante. Fa eto amin'le teny eto dia zao. Tsy hoe Lazara no nipetraka teo. Fa keo ny teny malagasy. Misy mahantra anankiray ferena iray antsoina hoe Lazarus napetraka.
napetraka. On l'a mis là. Et sous-entendu, on ne le sait pas, mais dans la Bible, quand c'est sous-entendu comme ça, c'est Dieu qui a mis ça devant la porte du riche. T'as les subtilités des textes bibliques. Misy olona Lazara napetraka teo, zareo Andriamanitra nametraka an'io akaikin'ilay mpanan-karena izay tsy hitany. Izy dia naniry mba hihinana izay latsaka tamin'ny latabatry ny mpanan-karena nefa ny ambo, alika zany no avy mba nylelaka ny feriny. Izy zany maratra, tsy hoe maratra fa ulcéreux zany zay milezana azy, le ratra manarazo reny tsy mety sitra, dia napetraka Andriamanitra teo akaikin'ity mpanan-karena ity. Dia ny olonan'ilay mpanan-karena tsy izy le metafy akanjo tsara, raha manana ianao mitafy tsara. Misy olona mantsy manan-karena dia zao mbola zavatra mosymosy ihany no anaovany, dia ohatrany hoe inona no anananao nefa ianao ary ohatran'izany. Tsy hany mihitsy ny olana, manana ianao dia manaova akanjo tsara, manana fiara tsara, mananana trano tsara, bravo aza. Fa ny olana dia zao, misy olona napetraka Andriamanitra teo amin'ny tokonam-baravarana dia zao dinganany fotsiny. Voilà le problème. Dia eo tsika mandinika hoe ary le olona mifanerasera amiko reny ka izany tsy mandana an'ity manelingely. Mampalahelo asinareo fa tamin'ny taona 2022 zay tany Madagasikara, dia hitanao reo misakafo eny amin'ny boro, minaovanareo manao zany, mihinana masikita. Dia tonga le mahantra kely. Dia ny zavatra andrasany tsy le akoho fa le taolana. Feno ane zany any amintsika. Ary tsy hany ihany. Dia le manan-karena mahita an'ireny dia tena hoe mandehana any fa manelingelika, izy koa aloha maloto misoritika dia manapaka appétit. Mety maratra, misy lalitra ohatra izany. Nefa kay reny olona reny matoa eo dia tsy tena izy loatra ny teo eo, fa apetraka Andriamanitra eo amin'ny lalantsika, eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny tokonam-baravarantsika. Dia ahoana? Asiantsika antsana ve? Ary zay ny olana le eo amin'ilay fananana arenany, tsy le fananana arena fa zao le antsana vokatr'izay fananan-karena zay. Tena hoe misy antsana goavana be. Dia tsy hitany mihitsy Lazara teo amin'ny tokonam-baravarany, lalovany fotsiny. Izy nefa dia zao ny olana dia hoe inona indray no hanina, inona indray no tafiana, ahoana fety, da ohatra hoe zalahanao réception, barbecue sy ny rehetrarehetra. Tsy hany ny olana, ataovy raha manana tsika. Atsy hoe namany reny ny faliany reny ny sakafo. Fa le olana dia hoe misy olona napetraka ny tompo eo amin'ny lalanao. Tsy hitanao, tsy hitantsika. Voilà le problème de ce texte. Et c'est ce que l'Écriture condamne, qu'ils invitent, qu'on fuit. Et zany toetra zany mila tena hitsoahana. Manao tongotra katoka ao izy ny gasy, raha mba sendra misy an'izany dia hitsoahako, tsy hanao an'izany intsony. Misy olona mahantra eo dia jereko, ataoko izay atao. Raha toy izy nan-tantara dia zao, ilay mahantra zany mba naniry hihinana izay latsaka, tsy hihinana an'ilay koteleta an'ilay mpanan-karena, mialatsiny fa koteleta no anatin'ny saiko. Fa le taolana sy le sisa, le ota, tana hoe indraindray mafy le taolany ireny, tena exagéreko mihitsy izy dia arihina ary. Dia iny no hany, be dia be no amin'izany. Ary indrindrandrindra ny amintsika any. Dia be no mitapy maso, be dia be no manisy antsana, mijery ny olona. Satria raha vao miteny dia hoe manao politika. Ny politique, c'est l'art de gérer la ville, l'art de se... Dia latsaka amin'ny latabatra ny mpanan-karena, nefa ny amboa kosa no avy ny lelaka ny feriny. Dia izao ilay izy faranana satria mandeha ny fotoana. Tsy maintsy misy farany zavatra rehetra. Ary ny farany voalohany, mbola misy farany ao aorianany farany, dia izao tsy maintsy maty. Na manan-karena ianao dia tsy maintsy maty. Mahantra ianao tsy maintsy maty. Ça c'est l'égalité. Tsy hoe manan-karena ianao dia tsy ho faty. Tsy hoe mahantra ianao dia tsy ho faty, fa zao tsy maintsy maty. Hatreo aloha, avy eo mbola misy indray ny
aorinan'izay fahafatesan'izay ny soratra masina de rehefa maty ny olona dia ho avy ny fitsaran'andriamanitra iny mbola tsy resantsika eto iny ny teksta tsy milazan'izany fa le eto aloha hoe aika izy tsy maintsy misy farany zavatra rehetrarehetra ary eo no adalany olona ndraindray le tsy mitsinjo no avy hoe ny zavatra ataoko ity na inona inona tsy maintsy misy farany toute chose a une fin maty lay mahantra lazara io zany teny mahagaga asa raha mandinika nareo fa zay moa ny pahaza-pahabibla nandritry ny herinandro zay tapabolana dia zao rehefa eo amin'ny fahafatesany a samy maty izy fa tsy mitovy tsony le mahantra rehefa maty dia ahoana ny sehony raha nanaraka nyvaky teny nareo ny anjelon'andriamanitra nitondra azy fa le mpanan-karena rehefa maty misy anjely ve nitondra azy non nalevina ary raha maty lay mahantra dia noentiny anjely eo atratrany abrahama tsy hoe abrahama fa le aliansa le fanekena nataon'andriamanitra le teny men'andriamanitra hoe zay mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay zay ny fanekeny zay ary abrahama ny nanaovan'andriamanitra an'izay tsy izy abrahama hoe oatratrany abrahama dia eo tsika mieritreritra hoe io zany abrahama miaraka amin'ny volotratrany dia eo lazara tsy zay fa le aliansa io le fanekeny io nataon'andriamanitra tamin'ny abrahama hoe ianao sy ny taranakao niza ka mino avy amin'ny taranakao dia tsy ho ariko mandrakizay voilà l'alliance que Dieu a fait l'alliance de grâce que Dieu a fait avec Abraham et une fois décédé Lazare ce que Dieu a secouru ce que Dieu se aide tsy very fa irahan'andriamanitra ny anjely ny tondra azy ao amin'le alliance de grâce fa le mpanan-karena kosa satria nahoana misy antsana be dia zao nalevina izy zay point dia nalevina maty le mpanan-karena dia nalevina zany hoe point c'est tout vita tsisy tsony ohatra ny akabeazan'ny olona bon nombre de nos contemporains il suffit que la mort sonne on pense que c'est fini fa eto mbola misy toy ny tantara ny andray zany point fieritreretiny nalevina dia aika izy ireo raha nijaly tao amin'ny fitoerany maty zay le toiny ilay mahantra dia ny andrandra dia nahita ny abrahama teria lavitra sy terisy lazarosy efa tao arin'ny fahafatesany izy vao nahita hoe aika io lazara ary fantany fa lazara ny anarany tamin'ny fahavelomany tsy fantany lazara fa ny lalovany fotsiny teo voilà le problème any orina ohatra ny olona rehetrarehetra ohatra atsika manao an'izany indrindrindra atsika malagasy rehefa eo amin'ny fahoriana amin'ny fahafatesana eo vao tikanao bravo zao c'est a posteriori tany amin'le dia indraindray eto amintsika ex Marseille aloha dia tsy dia ohatran'izany satria tsika efa ampianarin'andriamanitra fa za mapastera dia ny andro tokony mpiainako dia zao na manao fanambadiana na mandevina dia misy nandray fanambadiana ohatra ny fandevenana ary fandevenana ohatra ny fanambadiana tiako tenenina amin'izay dia zao le teny toko tenenina amin'le fahavelona tsy tenenina rehefa velona le olona fa rehefa maty le olona vao tenenina chéri ravady le izy ianao salam'zao hoe atao pasana foana akamangy ianao isaky ny ohatran'izao nefa tamin'ny fahavelona tsy ny lalovana tsy mivangina tsy nataony inina tsy midika akory zany hoe aza vangina aza makeny pasana c'est pas là mon propos faites si vous pouvez le faire mais fais-le de son vivant zay mahatonga atsika hoe maly ny aran-saotra hoe tsika mifampisaotra tsy dia nisy hoe cadeau firy tsy voatery tsy maintsy misy cadeau fa alao atao zao fahavelona zao misaotra rehefa maty le olona mionona moramora kokoa tsika satria nanao an'izay fa ny olona tsy mahay mionona dia zao remorna hoe takizay mba nanao an'izao takizay mba nanao an'izao takizay mba nanao an'izao tsy azo atao tsony eto dia hitantsika zany tantara zany hitany hoe kay lazara le teo tsy fantany akorina ny anarany azy dia any aorinany fahafatesany izy vao mahita hoe tsinjony tery lazarosy tsinjony teny fa misy any abrahama zany hoe akaika andriamanitra nanao fanekena tamin'ny olona rehetra ary izy natsoina tamin'izany fa izy tsy nety dia niantso izy tany izy vao niantso hoe re abrahama raiky nefa abrahama teo foana nandritry ny atombohan'ny tantara miantso an'andriamanitra amin'ny fiangonana ohatran'io dia mampiditra antsika eo amin'ny fanekem-pahasoavana zay nataon'andriamanitra tamin'ny abrahama izy hoe mijira re olona fa tsy niditra ty mpanan-karena ity satria nasi miantsana teo amin'ny fiainany
sy ny antson'andriamanitra dia tany izy vao niantso taloha izy natsona tsy namaly eto izy vao miantso hoe ry abrahama raika eo mamindra-fo amiko hoe tao amin'le fotoana nananany tsisy an'izany mo famindra-po zany mihitsy fa izy mieritreritra hoe tena izy dia eo mba irao lazarosy mba hanatsobaka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako satria fadiranovana loatra izy tany fa fadiranovana loatra ato amin'ity lelafo ity dia hoy abrahama anaka tsara fa efa teny an-tany ianao dia efa nahazo ny zava-tsonao tamin'ny andro ny ainanao i lazarosy kosa ilay nahatoky an'andriamanitra zay ny anarany a zay nydikany hoe lazarosy ny natao teto fa tsy hoe adama na anaran'olona hafa na josefa fa lazarosy zany hoe nahatoky an'andriamanitra izy tamin'izany fahoriany zany tsy mimenomenona tsy nanenjika tsy nanao an'izao zao fa zay ny fiainany dia nahatoky an'andriamanitra izy na dia tsisy nijery azy aza ny olona dia zao tsy maintsy ho valian'andriamanitra izy amin'ny fotoanany ary lazarosy kosa dia ny amin'ny zava-dratsy fa ankehitriny izy dia ampiononona ty ary ianao kosa dia fadiranovana ary amin'izany a misy tevana lehibe manelanelana atsika mba tsy ho afa-mita hakeniny any aminareo izay te hiala ity ary tsy ho afa-mita hakeny aminay zay ihany misy tevana dia io tevana itsy hoe tany aorinan'ny fahafatesana no voanisy fa tetỳan-tany le mpanan-karenany efa nanangana n'io rindrina io ohatra ny ataony any amin'ny firenena hafa hoe misy olona mahantra dia asiana rindrina dia misy olona anankiray manankiray mikarama dia milliard de dollars l'année zany hoe raha mijery ianao zany dia hoe ny fivelomana azonao azony ao anatiny atsasakatsasakatsasakatsasaka segondra dia asiana rindrina manasaraka ny mahantra ohatran'izay izy nanangana n'iny rindrina iny fa iny rindrina natsangany tetỳ an-tany iny nitoy tary dia zay ny tsy ahafahany miepity erytsony hoe ny avy aty aminay tsy afaka makany ary ny any tsy afaka makaty nareo no nanangana n'io rindrina io teny an-tany dia iny nitoy tany an-danitra dia hoy izy ilay manan-karena mangataka aminao ary aho hoe mba irao lazarosy akany amin'ny tranony raiko eo vao fatany hoe manandray izy ary tsy manandray izy fa manana rahalahy 5 tao amin'le fety tsisy filazana mihitsy hoe niarananao fety izy 5 ny rahalahy enina moa zany miampy azy rehefa any vao mahatsara hoe zakike mananavany za tike manana namany teo izy dia niodina teo amin'ny be dehibe ngeny ohatran'izany tout tourne autour de lui ou d'elle les autres n'existent pas fa manana rahalahy 5 ireo hoengane mba tsy ho avy aty amin'ity fijaliana ty fa mafy ny manjoana aty dia hoy abrahama tamin'ny manana ny mosesy sy ny mpaminany izy ny mosesy sy ny mpaminany indray tsy hoe mosesy dia anina fa ao amin'ny soratra masina hoe mosesy sy ny mpaminany fantatrareo natao hoe mosesy dia le boky 5 Genesis, Léviticus, Numéris, voilà les 5 livres de la loi, on l'appelle Moïse, loi de Moïse. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra dia ny profeta dia tsina reo le prophétie reo natao hoe Tanakh. Torah les 5 livres dia Nevim ny faminaniana. Dia reo zany ny tenin'Andriamanitra hoe misy tenin'Andriamanitra ny toriny eny an-tany eny zay nitoriana taminao fa tsy nenonao dia izy ny teny hoe raha mba lazarosy miverina hatrany fa hoy kosa izy tsiry abrahama raiko fa raha misy avaty amin'ny maty akany aminy dia hibebaka izy zany ny fampianaran'ny diso véhiculena etsy seroa ianina ny aona tamin'i jesosy tany an-danitra dia nilazan'Andriamanitra hoe zao dia mino zany daholo ny olona nefa ny zavatra lalana ny fidian'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra irery ihany eo ny teny milaza n'izany raha isy hitsangana amin'ny maty na misy milaza hoe niaona tamin'i jesosy tany an-danitra dia hito ny eritreritra hoe ino ny olona tsy izany ny mampino olona mety manaitra zany mety mamoa zany ary raha ampiasan'Andriamanitra ary zany dia hitaona ny olona hiverina ao amin'ny tenin'Andriamanitra lalan'ny Mosesy fa tsy hoe iny tenin'ny olona iny indray ny lasa teny ambony no ny tenin'Andriamanitra zany ny zavatra miseho azao ny tenin'ny ranona dia ny tenin'Andriamanitra nefa eto mazava tsara dia le tenin'ny ranona no enona
tadidiko sara tamin'ny vampitandrina voalohany tetex-marsay teto dia isy le hoe dada natsona reny avy any tonga dolidolo ny olona gaga mihitsy satria nahoana niakatra tany an-danitra hono izy tenenin jesosy izy dia avy eo nisy olona anankiray dia nyray miteny hoe zao atao dia ny anankiray miteny zavatra hafa mifanohatra amin'iny fa mitenin'Andriamanitra amin'ny matenin'Andriamanitra azy la Bible ne se contredit jamais, la Bible s'interprète même, zay natao hoe la tota scriptura. Dia ny tenin'Andriamanitra eto mazava aza mieritreritra mihitsy hoe misy olona laza fa avy any amin'ny toerany maty dia ahatonga anao mino eto dia zao fa hoy Abrahama taminy raha tsy miaino amin'ny Mosesy sy ny mpaminany izy zany hoe ny soratra masina dia tsy ino izy na dia mitsangana na dia misy mitsangana amin'ny maty azy. Ny atsika ny tonga dia inoantsika hoe za zao nge afaka miteny maty azy zany dia hoe nentin' Jesosy tany zany foana moa ren'le any Afrika tena feno an'izany maty n'le olona dia niona tamin'i Jesosy izy dia nentin'Andriamanitra tany amin'ny lanitra dia avy eo nampidininy tany amin'ny elo merci saotra dia any amin'ny elo any any zavatra tsy maintsy teneniny enoy dolidolo dia zao nisy pasteur be deaibe tany sy mopera zany hoe reny ny décrédibilisena satria reny no mampianatra ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra tany amin'le elo a dia pasteur re zao za tsy midika tsy miteny hoe tsy misy pasteur any possible mety misy zany fa entina hidécrédibilisena le soratra masina reny zavatra reny mba ilazana fa olona anankiray hoe niona tamin'i Jesosy na niona tamin'Andriamanitra dia ny tany amin'ny elo fa ny soratra masina eto dia izao ary zay miady tsara ny finoana mila zavatra antsirana rehefa zavatra ohatran'izany ary mila zavatra tadiavina dia zao hoe aika raha ny soratra zay nge mahatonga ny fiangonantsika hoe manao pazapa Bibla mampianatra ny tenin'Andriamanitra satria ny protestantisme dia zay hoe sola scriptura la Bible seule zay no nampisy ny protestantisme. Ny catholicisme ny avantsika katolika dia nyteny hoe misy ny tradition misy reny olo-masina reny misy ny anjely ohatr'izao misy ny mpiarony Notre-Dame la bonne mère tsy haiko ny accent na ohatran'izany tsy mitsara ny izy fa ny ivon'ny protestantisme dia hoe la Bible seule ny tenin'Andriamanitra rery ihany ary ataontsika eo amin'ny firana 3:30 zany Jesosy rery ihany ny filazantsara roa dia anjarantsika zany ny hoe misafidy amin'izay hoe inona le tokony antsirana raha zany fampianarana zany tsy miditra amin'izany fa ity fampianarana ity kosa dia zao hiezaka mitady an'izany aikaika ny soratra masina ihany ny mahavonjy araka ny soratra masina eto mety isy olona hiteny an'izany tsy marina zany teny pasteur zany dia zao io ny tenin'Andriamanitra hoe fa hoy Abrahama taminy raha tsy miaina ny Mosesy sy ny mpaminany izany ny Baiboly tamin'izany fotoana nanoratana n'ity soratra ity dia tsy eto ino izy ny soratra ny finoana dia avy amin'ny toriteny mety misy za koa tsy miteny hoe tsisy olona amin'ireny olona reny dia diso daholo so dia masaka etondray ahako tsy zay mihitsy mety misy olona tena nampiasan'Andriamanitra tena ny sehoan'Andriamanitra nanehoany zava-mahagaga zay tsy nanehoany tamin'izana amin'izy fa tamin'ny olona io ihany fa rehefa avy eo io olona io mitaona ny olona ho amin'ny soratra masina misy an'izany reny fifahazam-panahany amintsika ny Madagasikara hoe mahatonga antsika manana an'izany satria misy olona nampiasan'Andriamanitra ary hitanao mihitsy hoe le olona mamerina foana ho amin'ny soratra masina izany arao zany fa raha ny ankoatran'izay manaraka azy dia izy ny lasa enoteny dia anambady ianao dia dadato nenito mama zao anambady dia iza no vadiko aza makany hipetraka ry na ry dia iza n'izany tsy fa raha ohatra ka kosa izy miteny aminao hoe zao ny voalaza ny soratra masina arao ary mampirisika mihitsy hoe arao mandany fotoana mihitsy aza sina antsana amin'izany olona zany sy amin'ny soratra masina dia zay ry havana no hoe satria io soratra masina io ny azonan'Andriamanitra antsika para-piveriny tompo eny amin'irao ny lanitra dia mamey an'le loha hevitra hoe miady ny ady tsara ny finoana zay no ady tsara ny finoana ary miazona ny fiainana mandrakizay misy manozongozona nge io fiainana mandrakizay io fa mila azonina io ary ny sehatra ahafahantsika miazona azy dia ny tenin'Andriamanitra rery ihany araka ny soratra masina eto mediny ady tsara ny finoana azon'ny fiainana mandrakizay amen.
Zay hira fisaorana no entin'ny amafiza iko no entintsika manambara mitondratsika amin'ny fanambaram-pinoana izay vokatry ny toriteny. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy dia eo am-pitsanganana no anambarantsika izany. Mino an'Andriamanitra raitsi-to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika izay mitorotoronona tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaro raha nanapaka Ponto Pilato, nombonina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsi-to, avy any hiviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana tonga amin'ny fotoana izay anambarana ny raharaham-piangonana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no araban'ny fitandremana FPMA ex Marseille atsika ry havana amin'izao alahady 27 ny volana septambra izao. Ampifaliana ihany koa no hiara-piainanao izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra YouTube na amin'ny Zoom fiadanan'ny tompo ho aminao. Misaotra ny pasteur Jeannot Randrianandrasana antsika nitarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana ary nitondra ny tenin'Andriamanitra. Misaotra koa ireo rehetra izay nanjay anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Raha misy vaovao nasainy mandalo eto amin'ny fitandremana ex Marseille anio dia mangataka an'izy ireo mba ho tsangana ho hiara-ban'ny fiangonana tompoko. Dia faly miarabanareo ny fitandremana ex Marseille tonga soa eto amin'ny fiangonana. Raha mandalo na hitoetra dia tsaroa fa misy toerana ho anareo eto amin'ny fitandremana ex Marseille. Tompo ombanareo sy anambinareo amin'ny zavatra rehetra ataonareo tanterahanareo. Misaotra tompoko. Raha fa amin'ny firavana dia anantona anareo ny équipe accueil andray ny coordonné anareo raha sitrakareo. Misaotra indrindra ny tompoko. Afaka mipetraka tompoko. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny fitaombavaka dia mitohy hatrany amin'ny 10 ora sasany toy ny mazatra. Amin'ny alahady izao kosa dia ny kulta iarahantsika amin'ny CNEF no tanterahana eto atoerana. Amin'ny 10 ora sasany ny fidirana. Raha misy fiovana amin'izany dia ho alefantsika amin'ny WhatsApp ihany raha ohatra ka amin'ny 10 ora raha manomboka amin'ny 10 ora fa amin'ny 10 ora sasany. Amin'ny alahady 12 ny volana oktobra kosa dia alahady ny sampana zava-maneno. Amin'ny 17 ny volana oktobra dia misy ny journée mondiale du don et de la greffe d'organes izay ho tanterahana amin'ny 10 ora sasany etsy amin'ny bibliothèque de l'Alcazar 58 Cours Belzance dans le 1er arrondissement Marseille. Zany dia misy latabatra boribory ny pasteur Jeannot zany no andray fitenenana amin'izany ka anasana antsika amin'ny latabatra boribory io dia misaotra indrindra ny tompoko. Ny 29 ny volana
oktobra dia ho tanterahantsika ny hetsika faharoa. Izany dia ny tonom-bola izay na raha ny teny faneva hoe un cœur humble pour donner et servir. Zany promesse dedans zany tonom-bola izany dia ho an'ny fonctionnement ny fiangonana. Hatreto dia nisy fianakaviana anaky 4 zany, 3 izay nanampy tamin'ny herinandro izay nanolotra 550 €. Ny olona mpandray anankiray nanolotra 150 €. Ny objectif atsika androany zany dia 13 450 €. Manasa atsika tompoko anantsona ny ekipa finance amin'izany fa zava-dehibe tokoa ny hetsika faharoa io satria io no fonctionnement ny fiangonantsika, io no ahafahantsika manatanteraka ny asa marobe rehetrarehetra izay miandry atsika, ka dia manentana atsika anao an'izany aminao ny promesse dedans atsika. Zany dia afaka apetrakantsika hoe promesse fotsiny fa alofaka alohantsika tsy kelikely, tsy hoe toa dia eo dia ny eo hoe ohatrany hanolotra 200 € ohatra dia toa dia tsy maintsy 200 € eo dia ny eo fa afaka aloha tsy kelikely 50 € na izay afahafahantsika fa dia manasa atsika tompoko satria dia tena ilayntsika io satria io ny fonctionnement atsika tompoko dia misaotra indrindrany amin'ny fiara-miasa. Ny 19 volana novambra kosa araky ny règlement intérieur izay nojerentsika tamin'ny roa taona dia andro natory atsika hanavaozana ny diakona, anaovana zany ny élection an'ny diakona, ka dia manasa tompoko ho an'ireo izay mpandray maniry anao ny asan'ny tompo, anatevina ny fiara-miasa miaraka amin'ny mpitandrina. Ireo olona izay miara-miasa miaraka amin'ny mpitandrina dia manasa anareo anantsona ny mpiandraikitra na mpitandrina na ny filoha anoratra anarana. Tsy ny diakona ihany moa zany fa ny loholona koa zany avy eo, ny loholona koa miaraka amin'ny diakona. Amin'izany ihany koa dia be da be tsika ny tonga vaovao ka ho avoazina koa ny lisitra ny mpandray, atao hoe tsy aoriana ny lisitra ny mpandray ka raha tsy ao anatiny ny anarantsika dia miangavy anantsona mpiandraikitra mba ahafahana manampy ny anaranareo amin'ny lisitra ny mpandray. Izany rehetrarehetra zany dia ho ataontsika ampartirany amin'ny 12 volana oktobra satria amin'ny lahady zao moa tsika zany dia miaraka amin'ny fiangonana Rahavavy ao amin'ny CNEF, ka dia tsy afaka ho apetrakantsika ery satria be da be ny olona sy ny ohatr'izany fa ny lisitry ny mpandray dia ho apetraka etserinetsy apartirany amin'ny 12 volana oktobra. Ny taratasy kosa zany ireo izay tsy hanoratra maniry ny hanoratra ny anarany amin'ny fifidianana diakona dia afaka manantona ny mpitandrina. Amin'ny 7 ny volana desambra dia isy ny formation couple izay ho tanterahana eto atoerana. Ny inscription amin'ny bénédiction na amin'ny renouvellement an'ny vœux dia afa misokatra hatramin'ny 30 ny volana oktobra. Zany renouvellement na fanamasinana mariage zany dia ho tanterahantsika ny 7 ny volana desambra, ka dia manasa atsika manasa an'ireo izay maniry ny couple ny vady izay manasa anao an'izany bénédiction zany na renouvellement zany anantona ny mpiandraikitra. Misaotra indrindra ny tompoko amin'ny ny rakitra izay voaray atsika tamin'ny 20 ny volana
tamin'ny alahady teo dia ny totaly 1000 € 19 70 centimes miaraka amin'ny voaloam-bokatra 1119 € 70 centimes. Raha marihana raha ampiasa ny virement bancaire tsika amin'ny fanaovana ny rakotra dia afaka manantsona mpiandraikitra maka ny RIB. Afaka koa tsika mampiasa ny telefonina tsika raha misy appli anaovana paiement amin'izany. Ny carte bleue moa dia mitohy hatrany, manasa tsika ireo izay mampiasa carte bleue hitsangana eny toerana mba ahafahana ireo diakona manantsona anareo mba hanamora ny fanatazan-dakitra ny sotrandrina ny tompoko. Manasa tsika koa ampitiavana tompoko, hanaovana ny masika amin'izao fotoana izao dia mirongatra tokoa ny Covid, ka raha misy amintsika matsiarotsiaro farofina misy tsy teny akory hoe symptôme fa matsiarotsika hoe tsy dia metimety dia aoka hanao ny masika tsika mba ho fiarovana ireo izay marofo sy ireo ray aman-drenintsika lehibe. Ny fampitana ny fitaovam-pivavahana amin'ny Zoom sy amin'ny YouTube dia mitohy hatrany ary misy ireo rendez-vous atsika hebdomadaire tsy ho lazaiko fa fahitantsika amin'ny mpifafana. Mariniko fotsiny fa ny diakona miasa mandritry ny volana oktobra dia ny groupy B sy D. Ny fanadiovana amin'ny fiangonana dia anjaran'ny komity amin'ny asabotsy fahefatry ny volana oktobra izao. Ny vaovao lokal avy amin'ny SVK ho fanomanana ny hetsika SVKI dia izay ataon'ny asabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra dia lazaina ny SVK mba hijanona ao aorianan'ny culta ao amin'ny salikate ny Brao. Filazana mariazy, filazana faharoa ary amin'ilay noresantsika dia izao sy anao indro Jehova no vavolombelona amiko sy aminao mandrakizay. Samuela voalohany 20:20. Randriamatoa Rakoto Nomenjanahary Martin, Ramatoa Ravoahoary Source Suzanne, Ramatoa Randriamalason Claire, Randriamatoa Ramaniraka Manda sy Ramatoa Ramaniraka Fitaintso dia faly mampandre anareo ny fiatsofan-drano ny fanambadian'ny zanany, zandriny, Randriatahina Saloy sy Randriamalason Ando, izay ho tanterahana ny asabotsy fa 5 oktobra 2025 ao amin'ny fiangonana FLM Betafo ambony avaratra. Izy ito raha eto an-toerana izy mivady dia mangataka mahotsangana mahotany fiangonana dia mirary soa anareo tompoko ho tonga soa ny andro malaza ny tompo hitantanareo ho totosoa any tanindrazana tanteraka soamatsara ny fanindrinareo mivady dia misaotra indrindra ny tompoko hitahanareo ny tompo. Miangavy atsika tompoko ameno ny bon ety aloha amin'ny afaka amin'ny fivoritsika amin'ny 12 zany na amin'ny lahady zao ary zany akory tsy hoe tsy fitiavanay akory hoe riariny zay dia mandefa nareo ety aloha fa mba ho fentsika ety aloha fa ho an'ireo izay tara mba hipetraka ny erina ireo izay tara fa tsy ety aloha. Araka ny ten'Andriamanitra fa ny teny be da be ny iray aman-dreny mpitandrina fa mbola mamerina ihany izay tompoko. Tsy menatra antsika ny tompo, izy dia tonga teny aloha namonjy antsika mba ohatr'izay koa tsika. Tsy misy mamenatra ny andeha ety aloha tompoko ny hipetraka ety aloha, tsisy mamenatra mihitsiny. Aokantsika hiazakazaka, tena hiazakazaka satria ny tompo namonjy antsika ny hazakazaka izy hamonjy antsika dia mahoatr'izay koa ny valim-pity antsika
amin'ny tompo mba hiazakazaka tsika hiazakazaka ty aloha tsy homenatra anazy tsy mamenatra mihitsy ny mariny zany fa araky ny fomba malagasy a tsika dia humble dia anirina menamenatra ka zao ka dia mangavy re tompoka an-tanandroa manasa tompoko ety aloha fenotsika ny bon ety aloha feno anirina fa dia eto aloha dia mangalahalana dia misaotra indrindra ny tompoko amin'izany ohatran'izany ihany ny parking atsika koa eto aloha eto no anjaratsika ary raha tsy misy ny toerana eto aloha dia eto amin'ny boulevard Romain Roland tsika afaka Monsieur Garé eny amin'ny boulevard manodidina ato ambadika ato juste ato ambadika ato tsika misy toerana afaka igariavantsika dia misaotra indrindrany vaovao nasionaly zaikabe nasionaly izay ho tanterahana amin'ny voalohany sy faharoan'ny volana novembre any amin'ny les Cyclades any la Grande Motte ny thème dia ao amin'ny hébreu toko 12 ny soratana anarana dia afa nikatona tamin'ny 12 ny volana tamin'ny alatsinainy teo fa kosa afaka tsika ny reo izay tsy nisoratra anarana afaka manatrika izany any atoerana ny fitaopovavahana ny 2 novembre dia atao amin'ny Palais des Congrès ao à la Grande Motte ka dia manasa antsika ny fiangonana moa zany nikatona amin'io andro io ka dia manasa antsika andehany atoerana ireo izay nisoratra anarana kosa dia manasa an'izy ireo anantona ny mpiandraikitra etsy aoriana ny équipe finance andony sarandasy izay tokony efana amin'izany misaotra indrindra ny tompoko ny journée récréative ny vehivavy SVK kosa dia ho tanterahana eto atoerana amin'ny 17 ny volana izao amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 9 ora ny thème dia nasona tao amin'ny noalaina tao amin'ny Romanina toko 12 andininy faharoa misy koa ny vente de goodies etsy aoriana ka izy io dia fandraisana anjara antsika amin'ny etsika famatsiana arabola ny radio Anjomara meuga sy tote bag izany hitantsika amin'ny flyer hatreto dia roa fotsiny voavarotritsika ka dia manasa antsika tompoko mba anoana zany atsiaro an'izany asa zany koa misaotra tompoko vaovao 13 emada filazana manjoa ny fianakaviana Rakotoiniaina Charles sy Liliane ary ny zanaka manjaviny dia mampandray antsika fanamoy ny nenitoany itompoko vavy Razaviarsoa Charlotte raha vavindreny Tatiny Liliane izy io dia zanaka pelezana teto atoerana afa teto amintsika ny vavaka izy tamin'izy mbola fony teto a Marseille fisaorana avy amin'ny fianakaviana Alain Stoul ho an'ny mpianakavy ao amin'ny tompo Alain sy Tolina Adrian sy ny fianakaviana manontolo dia manolotra ny fisaorana eram-po sy eran-tsaina ho anareo noho ny fankaherezana sy ny fampiononana tamin'ny nalasana ny reninay Jeannette Ratovisan Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fity anareo ny pôle médical kosa dia misy ny consultation sy ny rendez-vous ny assistante sociale amin'ny asabotsy izao ireo izay isoratra anarana dia afaka manantona ny équipe médicale na an-taty miora ny karaté kosa dia nitoy isaky ny asabotsy alefa-tsy ny tonton Augustin antsika ny petit SMS hoe misy ny karaté torak'izany ny fitness izay ataony sampana vehivavy isaky ny alatsinainy amin'ny enora sasany ariva ato amin'ny salle Bethléem ny banque alimentaire kosa dia misokatra ho antsika rehetra izay mila izany ary misokatra kosa raisina tanandro kosa ireo izay maniry anoana izany izay indray ary ny vaovao eto amin'ny fitandremana aokisika atsiaro sy tondra mambavaka
izany asa rehetra izany ary hitondra mambavaka koa ireo izay mandalo aty sarotra na fahoriana amin'izao fotoana izao ho azy irery aneny voninahitra. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de toute puissance, quel bonheur, Seigneur, de nous retrouver dans ta maison, ce lieu que nous chérissons, mais où nous n'avons pas pu imaginer habiter. C'est toi, Seigneur, qui as placé et fait grandir la foi en nous, et c'est toi qui nous as donné les moyens. Merci, Seigneur. Merci pour ce chemin parcouru qui nous semble immense, et pourtant nous savons que tu nous prépares à bien plus pour ce lieu. Aujourd'hui, nous prions pour que tu continues à nous équiper, à fortifier notre foi, à affermir notre confiance en toi. Que nos yeux ne se détournent pas, ne se laissent pas distraire, que nous ne nous laissons pas nous endormir après cette année de dédicace. Équipe-nous, Seigneur, à faire de ce lieu un temple de prière, que dans ce lieu, Seigneur, ceux qui sont malades puissent trouver la guérison, que ceux qui sont faibles puissent trouver la force, et ceux qui ont une âme assoiffée puissent être abreuvés de ta parole vivante. Que tous ceux qui entreront par cette porte puissent être touchés par ta présence, Seigneur, et repartent transformés, renouvelés et remplis de ta paix. Mais que ce lieu puisse aussi rayonner, Seigneur, au-delà de ces murs, dans le quartier, dans la communauté, aussi auprès de nos compatriotes qui ne te connaissent pas ou qui sont éloignés de toi en ce moment. Pour tous les projets de cette Église, Seigneur, que tu puisses lever des vocations, que tu puisses accompagner les paroissiens, accompagner les responsables, que tu armes les bonnes volontés et que tu fais grandir chacun dans leurs projets, les projets que tu as déjà fomentés au plus profond de chacun des gens de cette Église. Merci, Seigneur, pour tout. Amen. Manamafy kely fotsiny amin'ny sabotsy zao zany ny permanence médicale et sociale isaky ny sabotsy voalohany amin'ny voalohan'ny volana zany taty miora ny fisoratana anarana na mborao fa mety maro amintsika tsy mahalala ny taty miora dia asa raha hoe izy mba mitsangana kely mba hitatsika tsao ahitsy izy ka iry any aminy no misoratra anarana zany ny dia raha misy olona maro araky ny toriteny teo hoe mety misy afaka mipetraka taty miora misy lazara kely apetraky ny tompo eny amin'ny lalantsika eny dia tamo hoe ary misy fitsaboana ary misy fanampiana aza dinganina fotsiny zay nge ny asan'ny fiangonany misy olona sahirana itsika zao koa raha pitso mety ho sahirana rien n'est garanti azonareo zay zavatra zay dia ny fiangonana manao an'izay io taty miora eo ny birao zany mandray an'ireny lazara zay apetraky ny tompo eo amin'ny lalantsika ireny manomboka izao zany raha mbola tsy ana dia raha misy olona indraindray eritrerentsika ohatrany hoe manelingelina ary mandinikinareo na any amin'ny fianakaviantsika na any amin'ny manodidina atsika na indraindray eo amin'ny fiangonana misy olona indraindray eritrerentsika mahasokositra manorosoro koa izy ty lazara apetraky ny tompo eo amin'ny fiainantsika ireny mba hahatonga atsika hisokatra fa tsy hidy ao amin'izay mety ho eritrerentsika ho arena ka dia manomboka izao zany raha tsy mbola natao dia izao ny fiangonantsika FPMAX Marseille dia tsy manisy rindrina
fa tena manokatra varavarana amin'ny lafiny rehetra ary marika izany amin'ny lahady zao koa dia fanompom-pivavahana ity trano vao nentina mavaka tetia meno ny tompo antsika anisan'ny trano protestanta lehibe indrindra eto amin'ny faritra nandritry ny 90 taona tsika nindrana taman'olona foana dia zao ndray ny tompo ndray no manosika antsika hoe apindrana asokatra ny varavarantsika dia ry zareo CNEF Conseil national des évangéliques de France nanao fanompom-pivavahana eto satria tsika no meno ny tompo zany fahasoavana lehibe zany dia raha isika ampitiavana koa ny fanokafana ny varavaran'ny fiangonantsika zay amin'ny 30 novembre ny FPF ray manontolo zay mampikambana antsika no ivory eto amin'ity toerana ity nareo hoe tsy mahita an'izany hoe tanan'Andriamanitra le Andriamanitra mitondra ny fiangonana zany rehetrarehetra zany dia izao koa Andriamanitra mangataka ny tanantsika amin'ny alalan'ny fanomezana amin'ny fanohanana ny reny asan'Andriamanitra reny amin'ny alalan'ny rakitra dia misy fomba maro ahafahana manao an'izany ny tena tsara sy efikasy indrindra dia ny virement dia amin'izay tsy dia sahirana ireo ekipantsika ireo tonga dia mialany amin'ny kaontsika izy dia makany ary tsy ndriko ihany amin'ilay virement na tsy mivavaka eto ary tsika fa any amin'ny toerana hafa any mbola afaka manao virement koa hoe ity ho fanohanako ny fiangonako le nametrahan'Andriamanitra dia araka ohatran'izay ny espèce ny chèque ary ny terminal bancaire dia ahafahantsika manao an'izany satria miady tsara ny finoantsika manao ny rakitra mpisaorana dia izao ry miaramila mandroso izao mandroso zany tsika manolotra izany rakimpisaorana ho an'ny tompo izany. Yeah.
atsika norkalaky peraka ny fiangonana mamarana ny fanompoam-pivavahantsika amin'ny alalan'ny vavaka fangatahana ary eo arinan'izay dia ny afatra sy ny tsodrana. Prions. Pour ce week-end spécial de reconnaissance, nous te disons un immense merci, Seigneur. Merci d'avoir donné à ton Église de vivre cette expérience de la foi. Le projet Ezakachan, de goûter à ta parole malgré nos faiblesses et nos manquements. Car oui, tu as mis tout en œuvre pour montrer que l'impossible devient possible pour ceux qui croient en toi. Tu nous as précédés dans les difficultés, tu nous as protégés du mal. Aucun d'entre nous n'a eu de blessures corporelles. Tu as fait grandir chacun d'entre nous sans même qu'on s'en aperçoive. Et puis, nous avons œuvré dans l'unité, dans l'amour de nos prochains. Du plus petit au plus âgé, nous avons contribué selon les talents et les compétences que tu as mis à chacun de nous. Tu nous as montré ton règne, ta gloire, ta puissance. Merci Seigneur. Puis nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne-nous aussi pour nos manquements, pour nos mauvaises pensées, notre paresse, nos envies des choses de ce monde, notre aveuglement devant l'injustice, l'iniquité. Toutes ces choses qui ne sont pas conformes à ta volonté, ni à tes enseignements. Pardonne-nous nos faiblesses, pardonne-nous d'avoir heurté un ou plusieurs de tes enfants. Tu as payé pour nos péchés en donnant ta vie, Seigneur, mais tu nous as aussi ressuscités avec toi. Nous te demandons encore, Seigneur, car nous n'avons rien. Donne-nous encore la santé, la force, la sagesse et la connaissance de ta parole pour transmettre aux jeunes, en premier lieu, ta parole, de connaître toi, Seigneur Jésus, car tu es l'exemple, la lumière dans la nuit, le sel dans nos vies.
Donne-nous cette occasion de transmettre le meilleur de nos expériences, le meilleur de nos compétences pour guider les jeunes dans la prise de responsabilité dans ton Église. Car oui, nous œuvrons aussi pour l'avenir, pour que ces jeunes construisent leur propre avenir avec sérénité par ta grâce, Seigneur. Enfin, nous te demandons de bénir notre monde, de venir soigner notre terre qui est en guerre, en famine, pas d'eau, pas d'électricité à Madagascar. Si la société est malade, Seigneur, c'est que nous sommes individuellement responsables de cette situation. Tu nous as donné les clés de la maison et nous voyons avec effroi le chaos que nous avons mis dedans. Alors nous te supplions de donner à chacun d'entre nous la force et le courage de changer pour marcher enfin dans tes pas. Le miracle s'accomplit en chacun de nous. Dans ces périodes difficiles, prends particulièrement soin de notre patrie Madagascar et des Malagasy qui traversent des épreuves difficiles. Prends soin aussi des malades, Seigneur, des personnes en difficulté, en deuil. Nous remettons entre tes mains puissantes toutes ces personnes. Nous terminons par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, notre faite certainement dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Mais délivre-nous du mal, car à toi notre seul, des siècles et des siècles. Amen. Amarana ny fotoana isika eo am-pitsanganana no anaovantsika ny andininy voalohany amin'ny 5:700 ary ny andininy faharoa ihany no ataontsika ao aorian'ny tsodrano. Tsangantsika. Efa ho lasa ny alina ka efa akaiky kokoa ny andro. Koa aoka ho aritsika avokoa ny asan'ny maizina rehetra ka mba hitafitsika ny fiedin'ny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny atoandro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fitsangatsangana na amin'ny fitondran-tena tsy mendrika, tsy amin'ny fifanjirana na amin'ny fialonana. Raiso ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ny ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona, tsy mety lefy. Amen. Andininy faharoa. Cool.
voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Amen.